Zay ny amin'iny fa mbola mitoy ny fitokonana tanteran'ireo mpampianatra pikaroka eo anivon'ny CSS. Tsy nisy hatreto ny maromaritra iraisana tamin'ny fiaonana tamin'ny tompon'andraikitry ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Ravaka Randriamanalina no mitondra ny fanadidina ho antsika eo amin'ny sary ny Mamira Samuely. Hatreto tsy mbola nisy ny maromaritra iraisana teo amin'ny ministera fampianarana ambony sy ny syndikat ny mpampianatra pikaroka CSS. Mbola miato araka izany fampianarana ary tsy handray anjara fanadinana baccalauréat ireo mpampianatra pikaroka. Io moa ny fantatra taorian'ny fivoriana nataon'ny CSS section Antananarivo androany. Fitakiana dia mbola mijanona ihany ny fitakiana hatramin'izao ny zavatra takin'ny CSS eran'ny Madagasikara ary ombonan'ny CSS Sampanantananarivo dia ny fanatanterahana ny feikevitra tamin'ny filankevim-pirenena manokana farany teo. Hatreto dia tsy mbola tanteraka ireo zavatra voalaza amin'ireo feikevitra ireo dia mitoy ihany zany ny fitokonana hatreto aloha. Mazava kosa nefa ny voasoratra ao hoe rehefa tsy hiverina ny fampianarana raha tsy tanteraka ireo, raha lazaina fomba hafa zany dia hoe hiverina ny fampianarana rehefa tanteraka ireo, fa hatreto zany dia tsy mbola tanteraka ny zavatra voalaza atao amin'ny feikevitra. Ny mikasika ny baccalauréat rahan'olona hafa zany misy mpikarakara ny mikasika ny baccalauréat, ny office du baccalauréat. Ny mpampianatra pikaroka dia manana anjara raisina ao anatin'izay fikarakarana ny baccalauréat zay, dia ny anjaran'ny mpampianatra pikaroka izay mifondra anatin'ny CSS zay no tsy ataony raha toa ka tsy tanteraka raha ohatra mbola mijanona ao anatin'ny fitokonana izy. Zay zany no mahatonga n'le hoe resaka mikasika ny baccalauréat. Ho fanehoan'ireo mpampianatra pikaroka fiarahamintan'izy ireo amin'ny fitakiana ny fanasoniavana ny taratasy fanomezatoky sy ny fanatanterahana ny didim-panjakana 2024 bara 2024 dia nisy ny dia benerahan'izy ireo ny aingana teto amin'ny fakulten'ny soratra sy ny aisoratra teto Akatso mandrapatonga teny amin'ny esplanade ny Université n'Antananarivo.